Lenindevy orinasa ihany fa mahakasika kosa indray ireo banky izany ny taranja volleyball sy ny basketball noho ny resantsika ny herinandro lasa ny lomano kosa ao amin'ny androany ity. Ho an'izay taranja lomano izay ary dia tetsy midobo filomanosany ny ANS Tetsy-Apefilo no tanterahana ny faninanana ho Malasabotsika zareo mpilomano avy eo amin'ny piasan'ny banky foiben'ny Madagasikara ny tena nisongadina nandritra izay faninanana izay. Natsakany zareo avy eo amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ny faninanana lomano ho an'ireo faninanana eo anivon'ireo banky tetsy amin'ny dobo filomanosana tetsy amin'ny ANS Apefilo no tanterahana ny faninanana omaly asabotsy maraina toy izao ary ny vokatra tamin'izany teo amin'ny latsaky ny 20 taona 50 mètre nazy libre sokajy vehivavy dia nahazo ny larana voalohany Ramerson Zaraniaina avy eo amin'ny Beny. Teo ny latsaky ny 20 taona ihany mbola 50 mètre nazy libre fa sokajy lehilahy kosa indray dia Erobjona Mamy avy eo amin'ny banky foiben'ny Madagasikara no nahazo ny larana voalohany. Ho an'ny mihoatra ny 20 taona sokajy vehivavy kosa indray 50 mètre nazy libre ihany dia Rakoto Arvony Valéry avy eo amin'ny banky centrale no nahazo ny larana voalohany. Mihoatra ny 20 taona ihany fa sokajy lehilahy kosa indray 50 mètre nazy libre ihany Ramarson Daniel avy eo amin'ny MCB kosa no nandrombaka ny larana voalohany. Teo amin'ny brasy kosa indray latsaky ny 20 taona sokajy vehivavy dia 20 metatra nahazo larana voalohany Ramerson Zaraniaina avy eo amin'ny Beny. Ho an'ny latsaky ny 20 taona sokajy lehilahy mbola eo amin'izay brasy izay ihany dia Robjona Mamy avy eo amin'ny banky foiben'ny Madagasikara no nahazo ny larana voalohany. Mihoatra ny 20 taona dia Nirina Ramanarivo avy eo amin'ny Caisse d'Épargne no nahazo ny larana voalohany. Teo amin'ny 20 metatra inefatra mifampitohy dia nahazo ny larana voalohany ny zareo avy eo amin'ny Beny, larana faharoa avy eo amin'ny banky centrale ary ny larana fahatelo ny avy eo amin'ny Caisse d'Épargne.